iratena vyamina itoetra betsaka ao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga atao amilesina ho an'ny tanora zokiny amin'ity alakamisy fa 17 ny volana aprily ity ary manonona ny fahasoavan'ny tompotrano amintsika tsirairay avy. Lohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia iray vavakantsika. Tompo malalo misaotra anao fa tsy mandao anay ianao ary manome zava-tsoa ho anay mandrakariva. Tompo entany mandrakariva ny fosiny sainay. Ifantoka eo aminao ary koa andray fa zava-dehibe tokoa ny fianaranay ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe fanantenana ao amin'ny fitsarana. Fanantenana ao amin'ny fitsarana. Ny fanehoana ny vahoaka izay eken'Andriamanitra mitsangana anatrehany Tompo ao anatin'ny fitafiana maloto dia tokony hiteraka fanetsetena sy fandinihana lalina ny foa eo amin'ireo rehetra amin'ny tonina ho kristianina. Arakaraky ny ahitany akaiky kokoa ny toetra ny Kristy tsy misy pentina no hitombohan'ny faniriany lalina hanahaka azy sy ahitany fa tsy misy fahadiovana sy fahamasinana eo aminy. Rehefa mahatsapa ny mahampanota antsika nefa isika dia tokony hantehatra amin'ny Kristy ho fahamarinantsika sy fanamasinana antsika ary fanavotana ao antsika. Tsy haintsika ny mamaly an'ireo fiampangany Satana antsika. I Kristy irery ihany no afaka manao fiarovana mahombo antsika. Izy mahay mampangina sy mpiampanga amin'ny alalan'ireo toakevitra izay tsy miorina amin'ny famendrehantsika fa amin'ny lalan'ny fahamendrehany. Ao amin'ny fitsarana dia hanontany an'ireo mitonina ho kristianina Andriamanitra hoe nahoana ianao no milaza fa mino ny zanako kanefa manohy mandika ny lalako? Iza no nilaza taminao mba hanitsakitsaka an'ireo fitsipoka feno fahamarinana? Mitaky ny fankatoavan'ireo olony rehetra Andriamanitra, fankatoavana tanteraka an'ireo didiny. Ankehitriny no hitakihany tahaka ny atizay fahamarinana tonga lafatra izay hany fahafahana miditra ny lanitra. I Kristy ny fanantenana sy fialofana ao antsika. Engany isika ka ahita fitadasika ny drafimpamonjena tahaka ny zanaka mpakatoan'ireo fitakian'Andriamanitra rehetra amin'ny finoana fa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ilay faninatitra noho ny otatsika. Amin'ity anio ity dia asaiko ianao andalina manokana ny mahakasika an'izany indrindra ny amin'ny lafiny fitsarana. Tokony handray hanana lesona sy fanapahan-kevitra manokana isika mahatsapa ny hoe ny fisian'i Kristy eo amin'ny fiainako ihany no mahatonga ahy ahafahako miditra any amin'ny fanjakany lanitra. Ny fisian'i Kristy eo amin'ny fiainantsika ihany no ahafahantsika mandray ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary ihany koa izany dia mitaky ny fankatoavana ihany koa. Izany dia manosika antsika ihany koa hankatoa ny didiny sy ny lalàny. Tsy hoe mankatoa ny didiny sy ny lalàny mba ho vonjena fa satria efa voavonjy ka dia mankatoa ny didiny sy ny lalàny. Tahaka ny repony lanitra izay mankatoa ny didiny lanitra ihany koa. Dia mba olona mahatoky tokoa ne ianao satria ny Tompo efa natoky ianao nanome ny fahatokisana na dia ao anatin'ny fahotantsika dia aoka hanana fanantenana ary ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Vavaka isika, saotra anao zay ray eo ny amin'izany lesona menao anay anio izany. Lalina dia lalina tokoa ny fitiavanao anay ka mangataka izahay mba ampitombonao hatrany ny fahatakarana an'izany mba ahafahanay manavao ny fanoloran-tena ao aminao. Ahafahanay koa fa mahatsapa hoe ratsy dia ratsy ny fahotana ka hiezaka izahay sy ilonao anatin'izany ary angataka ny fanahinao masina ny mehery anay ka hankala ny ratsy fa hifidiny ianao ny tsara mandrakariva. Fantatray manko fa
ianao ilay tsara rehefa ao anatinay dia mazoto anao ny tsara izahay. Ka meteza Tompo hanenika ny fiainanay tsirairay avy. Minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.